toy izao ndraiky avana ny teny zaraina zay omenantsika anio. Etỳ tany tahaka ny any an-danitra ka tsao avetrany ny fiaina an-danitra, araka ny ao amin'ny Kolosiana 3:1 amin'ny anaran'i Jesosy hoe koa raha niara nitsangana tamin'i Kristy ianareo dia katsao ny zavatra any ambony, any amin'ny toeran'i Kristy izay mipetraka eo an-tànan'ankavanan'Andriamanitra. Saina ny zavatra any ambony, araka ny ao amin'ny Kolosiana 3:2 amin'ny anaran'i Jesosy hoe saina ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra etỳ tany. Iaina avy hatrany hoe efa miafina ao amin'ny Kristy ny fiainanao etỳ tany, araka ny ao amin'ny Kolosiana 3:7 amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa efa maty ianareo ary ny fiainanareo miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Raha iseho Kristy fiainantsika dia hiara iseho aminy koa amin'ny voninahitra ianareo. Satria mino ianao dia efa eo am-pilatanan'i Kristy ny fiainanao rehetra. Vavaka isika Kristy eo, misaotra anao miseho eo amin'ny fiainako. Mitony aho ary tsapako fa avahanao. Tefeo aho mba hahatonga anao ho tamana atao anatiko. Amen. Mandra-peona tompoko.